AFAFI-FET kafalinantrano ny arabanantsika rehetra manaraka izao fandaharana vokarin'ny fobe nasionaly amin'ny alalan'ity page official ny AFAFI-FET Madagasikara ity izao. Tamin'ny farany sika nanaraka ny fifampizarana izay nentin'ny homoni nasionaly makasika ny fanentanana sy ny famitinana tsotsotra ny sorodalana izay natao iainantsika nentina amakivaky ny taobikatrona vaovao 2024 2025. Anio kosa ary sika dia andeha indray hiaraka hitodika any amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana. Dia zareo indray no andeha hifampizara amintsika ny fiaim-piainan'ny AFAFI-FET any amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana. Eo avona tanteraka ary zareo ekipan'ny Diosezy hifampizara amintsika izay fiaim-piainan'ny fikambanana any amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana izay. Koa manasintsika ry anaraka an'izany hatramin'ny farany. Miarabantsika fahazazatra manerana ny nosy izay eto amin'ny mpandimby ekipan'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana. Izao zay dia mpahafantatra ny mombamomban'ny AFAFI-FET sy ny tantaran'ny Diosezy ka atolotratsika dia ny présidentny ato amin'ny Diosezy no andeha mampahafantatra atsika momba an'izany. Sotra. Miarabantsika zany zay FET ato amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana. Diosezy Fenoarivo Atsinanana moa eto Madagasikara dia aty Atsinanana aty no misy azy, avaratra ny Toamasina ka ny faritra Analanjorofo dia mifanindran-dalana amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana. Raha amin'ny tantaran'ny fiangonana dia taty amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana no nitondra voalohany ny fiangonana katolika tao amin'ny nosy Sainte Marie zay efa ho 20 taona lasa zay. Teo amin'ny Diosezy, tantaran'ny Diosezy indray dia tao aminatin'ny Diosezy Nantsiranana no nisy ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana taloha fa ny 12 febroary 2024 izy no nazy Diosezy naleo tena ka ny kardinaly amin'izao fotoana izao son eminence kardinaly Désiré Tsarazana moa no eveka ny tantana azy voalohany. Dia amin'izao indray nanomboka tamin'ny 2024 ny eveka mitondra azy i Marcelin Monseigneur Marcelin Andriamamonjy. Dia ao anatin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana dia manana paroasy na district araiky 12 izay tsara manamarika fa misy FET daholo izy ireo. Dia ao amin'ny tantaran'ny FET ato amin'ny Diosezy indray dia 12 taona latsaka kely eo no nisian'ny FET satria ny 3 janoary 2024 no tonga tao amin'ny Diosezy ny FET tao amin'ny paroasy ny Masina Maritsy Azokeloka Sony Ranovongo zay nentin'ireo ekipa nasionaly tarihan'ny Mompera Odon zay homony atsika amin'izao fotoana izao. Raha taloha zany dia ny firohotana no tena nalaza tato amin'ny Diosezy fa rehefa nisy kosa ny FET dia nitondra aina sy ainga avao tato anatin'ny fiangonana ka anisan'izay ny fanaovana ny fitsaona sakramenta masina isam-bolana sy ny fanaovana vavaka fanolorana ny andro isan'andro zay nandeha tsikelikely moa zay. Ka amin'izao dia efa samy manao azy alohan'ny lamesa sy isa-tokantrano ny kristianina ato amin'ny Diosezy. Dia ny FET ato amin'ny Diosezy moa zany dia anisany hoe miroborobo satria manao ny asa pastoraly zay anorana sy mahafafy FET azy. Ka ny asa pastoraly voa moa dia mifanabeazana amin'ny maha olona manontolo. Ka ao anatin'izay fanabeazana zay zany dia hoe mampianatra katesizy, eo ihany koa ny fampianarana fanatanjahantena, fampianarana zavakanto maro anatin'izany ny hirahira zay entina hitaizana sy hikolokoloana an'ireo tanora
mba tsy ho varimbariny. Dia ao anatin'izay fete zay ihany, amin'ny maha fiangonana ny fiangonana, dia misy ilay nanirahan'i Jesosy Kristy zany dia hoe manasitrana mankahery mamangy. Ka ato amin'ny fiangonana dia misy ny antsoina hoe ACP na aumônerie catholique de prison. Ny fete ato amin'ny diocèse zany dia miara-miasa akaiky amin'ny alalan'ny famangina sy amin'ny fikarakarana ireo voafonja. Ka anisan'izay ny fampianarana, mampianatra mamaky teny sy manoratra, fampianarana baiboly. Eo ihany koa ny fandrahoana sy fizarana sakafo isaky ny fety. Ny AFAFI-FET ato amin'ny diocèse ihany koa dia mandray anjara amin'ny asa sosialy izay atao eny anivon'ny fiarahamonina reny. Ka angamba omeko ny masera razanan'ny Rina Joseline izay zoky am-panahy ato amin'ny diocèse ny mahakasika an'izay. Araka ny voalazan'ny président teo igny dia ny fete ato anatin'ny diocèse dia miahy manokana ireo voafonja, miara-miasa amin'ireo ACP na amin'ny récollection na ny fagnatanterana ny asa mahiraka ireo voafonja igny na ny fambolena miaraka, ohatra amin'izany ny fanaovana jardin, mamboly mangahazo, mamboly katsaka. Ireo vokatra ireo dia tokana manokana ho an'ny sakafon'ireo voafonja. Dia miaraka mahandro mikarakara sakafo mizaraina amin'ireo tegna sahirana. Dia misy fete isaorana manokana mandeha hany isan'andro manatitra sakafon'ireo tegna sahirana marary tsisy mpikarakara. Dia misaotra antsika rehetra na heno izany mombamomba ny fete izany, fa isan'ny mampiavaka ny fete ato anatin'ny diocèse aloha dia io fikarakaran'ireo voafonja ireo. Ary amin'izao isaka ny fotoana, ohatra hoe ny kareny na ny avant, dia manomana ireo fete ireo, manomana sakafo hezaka kely ho an'ny goûter no hientina ikarakarana ireo voafonja ireo mitondra vary dia andrahonainy. Tsara marihana fa ireo fete ireo tsy hoe andeha hivavaka ihany, fa mikarakara ny ara-pinoana, ara-batana maha-olona. Eo ny fampianarana ny mamaky teny sy manoratra, eo ny fampindramana tokotany hazo ambolena. Dia ireo fete ireo no tsy mitandro asasarana na morana na maina ny andro, mandeha magnampy ireo voafonja ireo miasa. Izany no anjara asan'ny fete ato anatin'ny diocèse. Saotra tompoko. Akato agnatin'ny feteny Fenoarivo Atsinanana matetiky mandeha mbanivolo, mandeha magnano tafika masina. Ary fa maromaro zay ny fiangonana mitsilopilopy hitady faty regny mihery ny vao ndraiky maro ny zanaka ampelezana mandeha mivavaka. Ka maro ny olo mandeha mivavaka noho ny fagnentagnany fete mitety tragno regny zay magnano ôdy andragno dia mizara ny tenin'Andriamanitra dia mampazoto olo mitarika an'olo mivavaka bebe kokoa. Midôla mitondra zaza maro zay, midôla zaza reo maro miaraka midôla dia matarika ny olo zay tsara nahita tsara nandeha nivavaka regny dia vao mandeha mivavaka dia mafaly anay mizara raha jiaby zegny ke zegny zay agnatin'ny fete diocèse ny Fenoarivo Atsinanana. Izay zany tantara misy eto aminay ato anatin'ny diocèse ka mirahantsika fete manerana Madagasikara hanao fety sambatra mandritra an'izao fankalazantsika ny fety masinaky François Xavier mpiaratsika izao dia manao baibainareo zay avy te matolo ny fety Madà. Inonay fa nitondra fahalalana fanampy ho antsika ary
nanampy antsika lala-bebe kokoa ny tantaran'ny FET ao amin'ny Diosezy Fenoarivo Atsinanana iny fifampizarana naintiny teo iny. Isaorana azy ireo raikasina be tabe izy ireo izay nazoto tokoa nandray anjara tamin'izay fifampizarana izay. Fa etoana dia efa tsy tia sahady fa zareo any amin'ny Diosezy Navadibazaka indray no ndeha hifampizara amintsika izay rehetra iainany, izay zavatra mampisongadina azy ao amin'ny Diosezy Navadibazaka io. Zareo zany araka izany no manokatra ny taony, zareo no ndeha hifampizara voalohany ao anatin'ity fandarana ity amin'ny volana Janoary 2024. Raha tsy tapaka hatrany ary ny pejy ary zarao izay hifampizarany ekipa eto. Dia mirary antsika rehetra teo ambany fahasoavan'Andriamanitra hatrany. AFAFI-FET.